Sary-bakoly ny vadiko izay mianaka. Izay ny tantarantsika androany. Somary lavalava kely izy ity fa misy fampianarana be ao anatiny dia ingany isika rehetra mba aharitra hiaino hatramin'ny farany. Ndao ary. Kokoanareo, 10 taona izay ny lasa, manambady sy mananjanaka anankiroa izaho sy ny vadiko. Manambady sy mananjanaka roa izahay mivady. Herintaona nivadiana izahay dia nanana ilay vavy matoa. 7 taona izy amin'izao tena niaritra zavatra maro be izahay mianaka satria ny vadiko dia olona mpiloka sady tia vehivavy be. Tsy mody ato an-trano izy raha tsy amin'ny 12 alina farany aloha. Tsy mody ato an-trano izy raha tsy amin'ny 12 alina farany aloha amin'ny 10. Ay, c'est fazoko. Somary tsisy ponctuation kely. Niangaviana marina nareo mba hanisy ponctuation rehefa ilay mitantara fa sahirana kely. Tena hoe mafy taminay mianaka saingy efa hoe io ny rain-janaka dia niaretana. Mbola tsy vita in'iny izahay même manafisehoana ary fa dia natao handitra fotsiny ilay hoe manambady. Tsy mbola nitokantrano koa fa tao amin'ny mamako nipetraka dia tena niaritra an'izany rehetra izany. Feno herintaona ny zaza dia noentiny nakany amin'ny mamany indray izahay mianaka nipetraka satria lehibe tao amin'ny mamako ny izy. Dia tany nefa vao maika mafy ny niaretana satria na mivoaka ny trano ary tsy azonay mianaka tao fa dia mihidy ohatry ny gadra ao fa izy no mivoaka manao ny fiainany ihany ary misy 3 andro izy tsy mody. Rehefa te hiantso anay izy dia miantso. Rehefa tsy te hiantso izy dia any. Tsy misy fierana, tsy misy fametrahana amin'ny mahavady zanaka fa tena hoe napetrany tao amin'ny mamany dia izay hanaovan'ny mamany anay ao fa izy tsy te hiasa loha. Manome vola izy fa 3 alina no omeny 30 000 ariary izany. Dia iny no atao mahavita izay sakafonay sy goûter an-jaza sy couche eo dia izay hiverenany eo vao manome indray izy. Izany hoe na firy andro izany dia izay mila atao ampy. Mila atao ampy izany. Dia mamany zareo no mba manaonao izay vitany eo izany hoe nanampy anazy kosa izany hoe rafosany na izany ary. Tsy misy fiainana izany fa dia sary-bakoly izahay mianaka. Izy anefa tsy mba tenenin'ny mamany izany fa lazain'ny mamany fa miasa foana izy rehefa tsy mody nefa miverina avy any izy na ariary ary tsy ananany. Eny mety hoe manana izy fa tsy manome anay. Izy manana tômôbila nefa amin'io mahita gasoil atao aminy foana isan'andro sy mahita izay iainany any ivelany ihany fa tsy mahita omenanay. Izany hoe manome ihany izany izy fa tena kely. Izahay mianaka tena hoe nahamangy ny namako ary tsy afaka satria ilay vola ho tsinjaraina tsy misy na dia ho ataonay free ary satria niapetrana ary tsy ampy ataonay sakafo akory. Tena vita ny herintaona tao amin'ny mamany dia lehibe anay ny mamany dia nandroaka anay ka lasa nonofa-trano izahay avy eo. Dia nataony moa mitohy foana ihany ny mody alina sy ny tsy mirarahanay sy ny sisa. Enjana be izany. Fa niaritra tao foana izahay. Somary efa saika hiala ihany aho. Fa izy mbola mody foana na dia alina be ara dia nieritreritra ilay zanaka ihany izaho hoe ny fahitany an'io dia ataoko ampy aloha na dia marary ary izaho. Ny fiainany mitohy foana ary tena tsy azo tazomina izy fa vao miantso ny namana dia lasa dia any dia tsisy irarainy anay na rano mafana ary no haninay ao. Ny vehivavy moa amin'izany manginy fotsiny. Tena isaky ny mahita ny telefona mirehatra dia mesazana vehivavy foana ny tonga avy any ary karazana vehivavy samihafa fa tsy hoe anankiray akory. Dia miaritra ranomaso lava tsy ankijanona. Tena mafy. Te hiala mafy fa tsy afa manoatra satria ohatry ny simba ilay saina hoe iza moa izany no ity anatsony na akanjo ary efa tsy voavidy tsony. Zara raha misy ho atao ho an'ny zaza. Iza tsony no ity fa efa reraka ny fiainana miroraka amin'ny zazakely. Dia teny ihany. Anehoany fitiavana kely dia raikitra eo ihany dia raikitra teo foana. Bevoka ny zanakay faharoa indray izao feno 4 ans ilay zanakay voaloha. Nataony écho dia lahy kely dia tena faly izy satria efa naniry lafoana hatramin'ny zaza voaloha. Mba nisy masoandro nihiratra kely aloha satria mba hoe zaza tena tiany sady afinaritra azy fa nahazo zazalahy dia niovaova kely. Mba nisy niova aloha izany hoe mba manome fitiavana fa ny fodiana alina mbola mitohy foana.
fa mba nahita fitiavana sy fikarakarana kely saingy voafeno amoany zaza dia tsy maintsy nitsangana andeha niasa indray za satria izy milaza tsisy asa foana. Zany izy le mandeha voky re zany tsy hoe miasa fa mahita volany fotsiny nefa rehefa vao ka zay le hoe miloka saiko. Nanao botika no asako tamin'izany dia io no mba hanaovana ny besoin-nay rehetra fa izy tena hoe tsy manana foana nefa dia amin'ny 4 alina vao mody. Isaky ny zoma alina izy vao mitondra 10 alina ilay ampiasaina weekend ihany fa tonga ny alatsinainy dia miverina 0 indray. Mitoy indray ny fiainana, ny tsena moa araka ny mahatsena azy dia misy fotoana tsy misy dia misy fotoana misy nefa izy tsy miraharaha fa mahita za dia mihinana izay tsy mahita dia avelany eo. Ny tsena nefa misy ofany fa tsy hoe tsy hofaina. Nanomboka teo tena hoe feno charge loatra za ary tena natsiaro tena ho miady irery. Ilay zaza nantenaina mba hampijoro ilay tokantrano tsy niasany loha intsony fa dia nataony ihany no nataony. Feno herintaona ilay zaza tena tsy mahazaka afaka panahy intsony za satria ny fiainana tsy hiova nefa ny vola hamelomana ny tokantrano mitomby ihany dia lasa niaraka tamin'olona za. Mitsombadika zany ny tantara teto. Mitsombadika 00. Ary hitako tena nanampy be anahy io olona io, tsy ara-bola ihany fa naha moral ary tena manosika ana foana. Lasa nirona kokoa tany amin'ilay olona za ary izy vao maika nahazo aina tany amin'ny côtéany satria lasa tsy narahako maso intsony sy tsy niasako loha intsony. Zany hoe tsy marina ihany zany le hoe rehefa tsy miraharaha intsony le vehivavy dia taitra amin'izay le lehilahy tsy voatery ho marina. Na hoe samy manao ve dia hita tsasaran'ilay lehilahy. Tena misy fitiavana avy ao anatin'ilay izy. Iny e. Tsy niasako loha intsony, tsy niasako saina na mody na tsy mody satria za efa mahazo tambitamby tamin'ilay sipako. Dia nitohiteny samy nanao ny azy nanomboka teo tena samy tsy mivaky loha saingy izao tsy maintsy miandraikitra ny ankizy fa izy vao omeny miala andraikitra tanteraka. Marary ilay izy saingy zara ary nisy nameno teo aloha na dia hoe tsy dia tena tiana be ary ilay olona. Zahay miray trano foana fa tsisy fiainana manjary. Dia ilay zavatra ohatr'izany ohatra mampiasa sainana foana ilay zazakely hoe ahoana zany ilay zaza hoana fa zany rehetrarehetra izany rehefa hoe samy manao ny ataony ilay ray aman-dreny. No ambarakely ambony masina. Dia teny samy nanohy fiainany teny toy izako ihany aloha. Mbola lavalava. Feno 2 taona ilay zaza faharoa zany. Dia nahita vola kely indray izy tena nanapa-kevitra fa andao hanao vodiondry. Dia nataony vodiondry. Nanomboka teo amin'izay ary nefa ny tena fiainana mba nahita mangirana kely fa dia tena vetivety sady tsy ampahasambarana akory fa sady miferitraina ny lalandava. Ny fiainanay nefa samy mbola mitohy ihany na dia natao ary ny vodiondry. Izy ihany tena maly anazy. Lasa fiatsaram-bela tsy fotsiny ilay zavatra natao. Nanomboka teo ary tena tsy niandry ela be akory fa 4 mois angamba nanomboka amin'izay nikorosy tamin'ny tany tanteraka izahay roa. Ny anazy moa efa nolazainy tsy nandeha hatramin'izay fa tena vao maika tsy nahita mangirana ary tena tsy niasa intsony fa nilefika tamin'ny tany tanteraka. Nanaraka an'izany tsy moramora koa ny anahy. Nanomboka teo dia tsisy nandeha tamin'ny laoniny fa izay ataonay rehetra foare daholo même na zavatra kely farak'izay maivana ary. Ny olona fantatra ny aniala tsikelikely, ny relation ankray manontolo tsy hita tsikelikely, ny tsenaka tena hoe ny ofany ary tsy hitako anatin'ny 2 volana. Rava tanteraka, tena rava. Noho ny tsy fahalalana nefa dia lasa nanantona an'ireny olona milaza mpitsabo ireny. Nolazainy fa tratran'ny vorika izahay roa. Nomeny an'izao karazana tapa-kazo sy vovo-kazo izao dia natao tokoa. Vao mie tena loza nanomboka narary za. Tsy hay hoe naninona fa lasa nivoraka be dia nitarehako potika be tsy azo mijerena. Tena hoe simba. Ny afaratra amin'ny tsy fahitana sakafo nohanina fa trosaina na mamako sy ny ray tapo aminahy no mamonjomonjo eny. Tena potika rava tanteraka mihitsy na ny fianaran-jaza tsisy nandeha tamin'ny laoniny.
zay le fanontaniako teo reraka tanteraka tsisy azona antenana tsony na namana na havana fa le ho anay daholo nisy namako iray zay mba fitantaraka no manjoa anahy dia ontsy izy mijery anahy tena reraka tanteraka no niteny taminahy hoe mivavah zany efa tsy tam'izany mihitsy fa mihaino anazy fotsiny dia ohatry ny olona tsy tompony tenako fa hoe hivavaka ahoana moa fa zaho ary mivavaka isaky ny atory nefa tsy hitako akory mivavaka ahoana moa nefa zaho ary mivavaka isaky ny atory tsy hitako akory izay zavatra vaniny eo dia isaky ny hitany dia teneniny foana hijoroany vavolombelona foana fa tsy raharahako mihitsy farany moa dia niresahako ihany le vadiko hoe ohatr'izao no nanjoan'ity namako ity fa sao sika andeha hivavaka dia le vadiko moa toa tsy nandafa hoe andao ary dia lasa niaraka taminazy dia nampanatony ray aman-dreny ampanahy tao am-piangonana niaraka tamin'ilay namany zany dia nanatona ray aman-dreny ara-panahy tao am-piangonana zahay dia vao hitan'ilay ray aman-dreny dia nanontaniany hoe aiza no mipetraka fa mila manao vavaka any an-tranonareo za dia natoro dia natao ny délivrance voaloha dia niteneniny anay fa tena feno fangejana be izahay mbola tsy nisy zavatra nivahanefa fa notaomina foana izahay ataovy mafy tsara ny finoanareo fa tsy vita indray andro no mamany olanareo ary miainga avy aminareo no ivahan'io fa izahay dia irak'Andriamanitra fotsiny ihany teny dia teny hoe nivavaka andro aman'alina mitondra baiboly amin'izay ale isak'izay matsiaro dia manokatra baiboly mandoalika mivavaka isan'andro mba hialany fangejana tena maharary ny valahana sy ny lohalika fa tsy hamelako ahy ianao Jesosy raha tsy sitrany izao aretina marary be amin'ny tokantranoko izao nanomboka namaly vavaka Jesosy saingy tsy eo no eo fa mbola niady be taman'olona sy nahilikiliky ny olona fa tsy norarehiko tsony fa misy antony daholo aho izao matoa misy ka na iza hanilika sy hanaratsy anahy eto tsy maintsy afaka za fa tena délivrance efa inenina no natao taminay mivady feno fanaratsy be dia be fa isaorana ny tompo fa nanomboka nihiratra ny masoandro rehefa tena nanankina ny fonay tamin'i Jesosy izahay amin'izao zahay efa mba azo lazaina fa misokatra ny fiainana satria efa mba misy zavatra mitsangana moa ilay vadiko tena niova be mihitsy lasa tia mikarakara tokantrano be zahay foana ny priorité aminazy fa tsy mirara zavatra hafa izy ankoatry ny asa ny nisokatra za miasa ato an-trano fa tsy manao fatsena intsony fa manao vente en ligne dia mba sady mahavita mikarakara tokantrano izy koa presque en ligne ny asany dia mba efa manana projet izahay amin'izao fa tsy very fotoana ohatry ny taloha intsony isaorana be dia be ny tompo izay ilay tantara rafitinina fohifohy tsara fiafarana ilay tantara apetrako sady hoe dia efa mirary soa anareo efa mianaka kely zany satria tena tsy mora ny zavatra ny ainanareo tantaram-piainana ray manontolo mihitsy zany tantaram-piainana ray manontolo milay be ilay izy satria tena hita ao anatiny daholo ny tena fiainana rehetrarehetra izy zany tena nafinasana amin'ny mamaky an'ilay izy tena hoe nalava ary ilay tantara dia tena nahafohy fotoana izy dia tena nahafohy nanao partage dia izay zany ilay izy mety misy olona tsy pino manaraka antsika eto mety misy olona pino ihany koa dia ny fijoroana vavolombelona angamba tena andraisako an'ity tantara ity zay mihitsy ilay izy tsy tena misy moa zany hoe inona ny torohevitra satria izy ihany dia efa nandroso ny torohevitra samy manana ny horaisintsika rehetra angambontsika ao anatin'ilay tantara teo ny zavatra tiako marina fotsiny hoe ny devoly tsy faly amin'ny firaisan'ny zanak'olombelona indrindra hoe olona mifankatia dia niaraka dia misy dingana natao tena ohatry ny voamaika zozoiny amin'ny fotoany tena marina dia ohatrany hoe ny tena hitako koa zao hoe misy mireflety be an'le ohatrany hoe ny fiarahamonina antsika amin'izao moa zany indrindra amin'ilay resaka tambazotra ohatr'izao rehefa ohatra hoe mitantaran'ny olanao zany ianao raha ohatra zany izy zao tao anatin'izay zao ohatra ny tantaran'izay olan'izay tany anatina
groupe tany ohatra na tany anaty tambazotra tany dia tsy maintsy azo an'izany hoe le zaza satria manko miteny mihitsy izy hoe le zanany natonga anazy ny janona efa nieritreritra ny ala dia raha ohatra zany tany izy zao nahazo conseil dia hoe efa zany ve ny anina ndrika dia mbola hijanonao ihany fa inona anganareo ohatr'izay manko le fiarahamonina amin'izao dia nitako amin'ilay izy zany hoe teny itiavako an'le tantarany satria zavatra tena niainana zany le izy dia ohatrany hoe rehefa miaritra ianao zany dia tena nisy tokoa ny fivoarana tao anatin'le izy tsy haiko na ohatrany hoe azonao zay zavatra tiako tenenina zay fa tsy voatery zany hoe rehefa ratsy fiafarana foana rehefa hoe mijaly ianao fa rehefa miaritra fa misy tsara koa avoakan'le izy fa tsy voatery hoe rehefa miaritra dia ratsy foana tsy sens unique zany le izy zay koa zao ny hitako hoe tena tsara be amin'le tantara fampianarana satria amin'izao fotoana izao tsy haiko nareo na mahatsikaritra fa tena be dia be ho ny toan'ny divorce eny amin'ny fitsarana le izy moa zany eny tsy fanerena moa zany fiainana fa ianao mahafantatra hoe ahoana no mety aminao sy ohatranahoana fa za zany te mbola metraka foana ihany hoe atao zava-dehibe le fanambadiana reto hoe tena tapa-kevitry ny roso zany vao miroso amin'ilay izy rehefa tena anao an'ilay izy satria ohatr'izany zao hoe misy zavatra ratsy ny soa teo amin'ilay fiainana marina samy nanao tsy nety izy mivady quoi qu'il en soit aloha zany le vadiny nody foana ihany na atao areo alipody nisy tsy fanajana tao anatin'ilay izy bien sûr maratra mampalahelo sy ny sisa fa ahoana ny ilazako an'izany tsy haiko ahoana milazan'ilay izy ahoana ny filazan'izany hoe ahoana hoe nody ihany hoe ny natao karaha hoe lasa nandeha niatoraka tamin'olon-kafa izy misy hoe rehefa tena tsy haiko re hoe ahoana milazan'izany hoe inona ny tena tenenina hoe natoraka tamin'ny olo-kafa izy dia nefa mbola nanao fanambadiana ihany sa hoe ahoana hoe ohatrany hoe misy kandriamanitra miseho fa avy eo nefany inona zao na resy lahatra n'le lehilahy hoe andao anao vodiondrany fa tsy nelany le vehivavy zany hoe tsy haiko hoe ny lehilahy koa hoe misy an'izany koa hoe testeny mety tsy tiatsika vehivavy ty zavatra ho teneniko ty fa mety hoe zavatra anankiray miseho eo amin'ny fiainana na niaritra mafy ary ianao na nangidy sy ny sisa misy déclic misy zavatra anankiray ataontsika vehivavy mety miteraka an'izay déclic zay hoe tena ity marina no anjaraka ity marina mety aminazy tsy miteny hoe tsy maintsy miaritra amin'ny mafy samy manana ny degré de tolérance ny olona rehetra fa rehefa tafiditra ao anatin'le tokantrano amiko zany efa vonona zay le hoe pour le meilleur et pour le pire dia anjaranao fotsiny mahita hoe hosimbaiko ve ty tokantrano ity dia andehanao koa asy anao an'izao koa asa hoe hitady foana ny solution mba hampilamina marina mihitsy zany dia ohatrany hoe le izy koa zany zao ohatrany hoe izy mivady zao zay moa ny anazy zany fomba fisainako hoe rehefa amin'izao moa zany ny millénial sy ny Gen Z moa zany filazany amerikanina azy hoe ny millénial le génération millénial moa zany amin'izao lefa hoe tsy voatery manambady zany ho afa tsy tanjony zany sy zay moa zany efa discours malaza be ok fa hainay iny fa ny ohatrany hoe hitako zany zareo zao ohatra zao raha ohatra hoe micommente an'le tantarantsika zany zao dia amin'le tantarany zareo zao mbola tao anatina korotana be nefa nanao vodiondry dia nefa rehefa tafiditra tamin'le vodiondry zareo dia ohatrany hoe nisy événement zany nitarika an'le izy nakany amin'ny hoe amina fahatongavan-tsaina satria le izy koa manko le anaty fanambadiana koa manko misy fahatongavan-tsaina ny tsirairay fa tsy hoe ohatra hoe tonga ho azy le izy fa mety hoe zay angamba ny antony mahatonga ny olona hoe mpisipah ela be aloha zay vao milasa mpivady satria hoe mifankafantatra tsara sy sisa ohatra dia zay vao miditra amin'le fanambadiana dia zareo zao efa nikorotana nefa nidra tamin'le vodiondry donc zany le resaka vodiondry zany tena misy ahoana moa zany ny filazan'izany
misy fahasoavana miditra zany am'le izy rehefa hoe manao an'le zavatra légalement ianao zany zay zao ohatrany hoe fijeriko an'le izy de lasa hoe nihitsatra tany am'izay zany le izy hoe nihitsatra tany amin'ny événement ratsy le izy fa aveo nisy zavatra tsara mivoaka tao am'le izy mety le teny koatra misy mokile kely tany amin'ny voalohany tany hoe tsy nisy hoe zao tsy nisy hoe mpivady ara-dalàna fa natao anditra le izy de mety hoe iny ve ohatra miteraka an'le kirotakorotana kely be dia be tao anatin'le tokantrano tsy haiko fa rehefa nandray an' Jesosy zany zareo de lamina le izy tsy haiko am'izao hoe efa vita tsodrano mety mino sura fefa eo anaty an'Andriamanitra ny fanambadianareo tao arinan'le vodiondry de vao mainka am'lamina de miraso zany akory tsy midika hoe rehefa vita fitsofandrano eo anaty an'Andriamanitra de hoe malamina be ny zavatra rehetra tsy izay ny teneniko fa mba misy an'le balizy misy an'Andriamanitra no ao anatin'ny tokantranonareo de na misy arany korotana de hainy foana ihany le balizy amin'ny fanjakana de amin'Andriamanitra zay le izy fa efa so de fa hoavin-Andriamanitra ry zalahy hoe io rehefa hoe aditra le bany de maditra foana tsisy an'izany hoe anina zany fa hoavin-Andriamanitra ry zalahy zao atsy hoe anao an'izay fa zay zany le izy de ina koa ny azo ambaraka ohatran'izay zay angambany de akoatran'izay moa zany hoe nafinaritra nataon'le ray aman-drenareo mpanahy hoe nitarika sy le namana koa zay mila hoe niala daholo ny relation rehetra mety Andriamanitra mihitsy koa ara no nanao an'izay hoe miala daholo nampanao zavatra ratsy sianasiana fa le namana ray mijoro sisa zany teo nanoro hoe zao marina koa zay fa raha jerena ny fomba hafa koa le izy tsara foana zany mandamany relation anao sy ny olontinao satria lasa leo anao ny olona farany rehefa azo jerena amin'ny lafandroa zany le izy ny tiako tenenina fa nefa koa zany hoe nisy namana zany hoe tsy nanary sy ohatr' zany de zay moa zany le izy zay zany misotranao amin'ny zaran'ny tantarana